Nanome toana ara-tsakafo ho an'ireo marary tao amin'ny hôpitaly Ambovombe ny fikambanana tsy miankina bovima sy ny médecins de l'océan Indien nandritra ny fandalovan'izy ireo tany amin'ny faritra Androy niaraka tamin'ny hetsika mahakama ho any atsimo. Koba Fenosoa 200 kilao no nozaraina tamin'izany ho an'ny fianakavian'ireo marary 10 no raisina an-tanana tao amin'ny hôpitaly n'izy malasa teo. Ny ampitsin'io dia ny foibe fanarenana sy ny fanabeazana ara-tsakafo ao amin'ny hôpitaly Ambovombe ihany no nahazo fanohanana avy amin'ireo fikambanana roa ireo. Ankoatran'ny Koba Fenosoa 200 kilao izay natolotra ity foibe ity dia nisy ihany koa ny kojakojan-dakozia sy ny siniben-drano mahazaka 500 litatra natolotra azy ho fanampiana azy amin'ny fandraisana tanana ireo marary tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo mandalo ao. Nanotrona ireo hetsika fanolorana toana ara-tsakafo ireo ny tompona andraiky mpanjakana tany an-toerana sy ny mpandrindra nasionaly ny ofisym-pirenena momba ny sakafo na ny ONN. Tahorin'ny naharatran'ny mpitandro filaminana iray izay nanao asa fandaminana ny tsena tamin'ny sabotsy lasa teo dia nankahiry ireo mpiasan'ny kaominina amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra 900 citoyen. Nasiany teny manokana nandritra ny fananganan-tsaina androany alatsinainy ny vondron'ireo polisy munisipaly sy ny mpamonjy voina izay anisan'ny loha laharana amin'ny asa fandaminana ny tanàna. Nanambara izy fa adidy mavesatra ary tsy mora ny fandaminana ny tanàna n'Antananarivo ary maro ny olona tsy faly amin'izany hetsika izany saingy tsy maintsy hirosoana hoy izy ny amerenana indray ny asina Antananarivo sy ny tombontsoa iombonana. Somary manenjana ny fepetra tsy maintsy arahan'ireo teratany vahiny miasa amin'ny ry zareo ao Nosy Maorisy manoloana ny valanaretina Covid-19 raha ny fanambarana avy amin'ny masivony Madagasikara ny Maorisy dia tsy maintsy mandalo amin'ny ministera maorisiana misahana ny asa ny fifanarahana arak'asa rehetra vao manan-kery mila mandalo ao amin'ny masivo malagasy any an-toerana ihany koa izany fifanarahana izany. Ankoatr'izay dia izay orinasa mahazo alalana ihany no afaka mitady mpiasa avy any ivelan'ny Nosy Maorisy fa tsy ny orinasa rehetra ho hiatran ny fanambarana. Raha misy fifindra-toeram-piasana dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny ministera maorisiana momba ny asa ihany izany fifindrana izany. Nanafatrafatra ihany koa ny masivony Madagasikara ny an-toerana fa raha tapitra ny feim-potoana hiasana ka tsy misy asa intsony dia tsy maintsy mody ilay mpiasa satria mahavoasazy izy ny fijanonana tsy misy taratasy any Nosy Maorisy.